Vatsinpana etni pasteur Ratouvelo Roger. Ivavaka fia tompoko. Amin'ny fofeny fifaliana indray Jesosy no iraisanay fo amam-panahy amin'izao maraina zao satria velona trapamonjena rehefa avy namakivaky an'iny alina iny alina zay anjakany ratsy anapotehana anay nefa ty tsapa fa teo ianao naniraka ny anjelinao nitoby manodidina anay mba tratraranay indray zao maraina zao ary izany isaoranay fo amam-panahanao tanteraka ny Andriamanitra ray zanaka any an-danitra. Mankasitraka feniny amin'ny fitantananao ny fiainanay ary dia mbola faly zay manonona ny voninahitra ho anao ary faly ihany koa zay manavao ny fanoloran-tenanay izao maraina izao. Tsy afaka nanotena ny fijerana mbola miaraka amin'ny fahotana ary zany no angatanay famindram-po sy famelan-keloka aminao mba hahafahanay andray tanteraka ny afatra zay ambaranao. Fotoana sarobidy ho anay tokoa mako ny maraina fotoana zay andraisanay ny afatra avy aminao. Araka ny fiteninay ombenombeny tsy mpanjaka an'izao tontolo zao ny kabary aminay fa ny Andriamanitra rehetra ray mpanjaka ny mpanjaka no ananatra anay ary hiteny aminay foana fa tsy mitsahatra ianao satria fantatrao ny lalako ombanay. Androany ary raha hiteny ianao dia sakafo amin'ny fo amam-panahy tsirairay aby. Vangio ny tokantrano ary ianao misy rehefa nanamary ny tokantrano zay mampetrano anareo dia tonoiny ao ny fiadanany. Ko dia ianao misy nanonona zany fiadanana zany ho anay tsirairay aby mba hamoza toeny ny teny zay afafy amin'ny anaranao. Ko dia amin'ny anaranao feny Jesosy no ametrahanay izao fotoana izao ho araka ny sitraponao. Amen. Tiampitiavana trandriavana no iarabanantsika tsirairay avy ary anonana riatranko ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny vatsy zay nomeny tompo aisy ho anao androany dia zay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany toko 2:40 andininy 7 ihany. Samoela voalohany toko 2:40 andininy 7. Rehefa hita diovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Fa hoy Jehovah tamin'ny Samoela, aza mijery ny tarehany na ny avy nitsanganany fa efa nolaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Amen. Arak'izany teny novakitsika teo zany riavana dia teny nasetrin'i Jehovah manoloana ny safidy ny mpaminany Samoely izany teny zany raha izy ny ran'Andriamanitra anositra ho mpanjaka ny iray amin'ireo zanakalany Jesy. Ary dia nitefa tany amin'ny Eliaba tokoa mantsy ny safidiny raha nahita ny tebatany sy ny tsanganany Samoely. Ny marina tokoa mantsy dia tsy mitovy amin'ny fomba fijerintsika ny lanjan'ny olona iray raha oharina amin'ny fijerin'Andriamanitra. Ohatra azo raisina eo amin'ny fifandraisantsika samy olona dia matetika ny ivelany ihany no hitantsika toy ny tsikitsiky mivarotra na ny fihetsika mihaja ny mpampianatra. Ao ihany koa ny saritsam-pifalian'ny mpanao atsikana hany ka sary mipetraka ao an-tsainy manodidina izany rehetra izany. Ary ny manam-pahaizana amin'ny fitarafana kosa etsy an-daniny ireo atao lazaina hoe radiolozista dia afaka amin'izay izay mitranga ao anaty vatantenao noho ireo fitaovana tonga lafatra izay ampiasaina ary dia tazana eo amin'ny sary miseho ny aretina miafina izay mety tsy azony marary eritreretina akory. Saingy misy kosa anankiray izay mahita koatr'ireo miseho sy tazana dia ny any anatin'ny lalina indrindra ao amin'ny olombelona izany. Fa manona tokoa moa no fijerin'ny olona ny mpanatalenta hikuizana iray toa tazana fa mihazakazaka ny vahoaka andeha hijery azy, iorakoraka, angataka asony aminy, eny na dia ratsy toetra azy izy. Izao anefa amin'ny andro fitsarana farany dia tsisy oroana tsara izay vitany
na ira izay nokalonika nampalaza azy ka entina iseho anatrehan'Andriamanitra. Eo anatrehan'ilay mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo mba hanadinana azy. Fa izay miafina tsy hitan'ny olona tao amin'ny fiainany manokana tao na mety naseho miharihary ampahafinaretina koa aza, dia ilay toetra ny anatiny izany no tsaraina eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ny talentany velively. Ny ao anaty ao mantsy no tena olana amin'ny olombelona ary mampametraka fanontaniana hoe iza no afaka hanampy antsika amaha izany? Tsy ny hafa satria izy ireny aza mba mandalo olana mitovy amintsika ihany koa. Ny ten'Andriamanitra irery ihany ry havana no afaka manampy antsika ary dia manoloana ny marina tanteraka isika eo aminy mba ahafahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika ary dia mila mahita ny zavatra rehetra sy miditra ao amin'ny rehetra ary mampanam-pahefana amin'izany tanteraka izy. Inona moa ity fiainantsika ity? Inona ny dikany? Inona no ataontsika eto ambony tany? Inona ny lasantsika, ny ankehitrintsika, ny hoavintsika ary ny antony havelomantsika? Inona no fanantenana orenantsika? Ary izay ny ry havana nolazaina amintsika hoe aza mandany fotoana amin'izay tsy tena olana re, fandeha hatrehana ankerim-po ny tena olana. Dia ny fifandraisantsika manokana amin'ilay Andriamanitra masina kanefa koa Andriamanitra fitiavana. Aoka tokoa ho tadiditsika fa tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahary eo imason'izay hiafarany ataontsika. Jereny tanteraka avokoa ny ataon'ny olona sy ny antony manosika azy hanao izany. Tsy maintsy adinina eo anatrehan'ilay Andriamanitra ny lanitra sy ny tany avokoa mantsy ny olona rehetra. Eny, fa na dia izay tsy manatsiny teo anatrehan'ny tribunaliny tany azy, ary na dia izay minanana toetra tonga lafatra ety ivelany azy. Ory amin'izay fotoana izay ny didim-pitsaran'ilay mahalala ny faniriana, ny etaetany sy ny fandikan'ny marina, ary tsy misy afa-miala amin'izany fa tantanteraka ny momba sy ny mombanao. Kanefa na izany aza dia tiantsika izy ka nanome ny zanany tokana mba hasambatra atsika. Ry havana, moa tsy mendrika ny fahatokisantsika sy ny fitiavantsika tanteraka ve izy? Izy ilay miteny hoe fitiavana mandrakizay ingeno ny itiavako anao e. Ko izany no namparitako ny famindrapo anao. Izany no mbola andeferako aminao. Izany fandeferana sy famindrapo izany nefa ry havana dia amin'izao fahavelomantsika izao, amin'izao tombonandro iainantsika izao no afaka mikoka an'izany isika. Fa rehefa tonga amin'ny herin'ny kosa ny zanak'olona dia nanavaka ny azy sy tsy ny azy izy amin'izay fotoana izay. Foi ny voalaza ao amin'ny Lioka toko 2:20 hoe ary ny tompo nitodika dia nijery an'i Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay teny tompony nolazainy taminy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahy intelo ianao. Ny filazantsara ry havana dia miresaka amintsika imbetraka ny amin'ny fijerin'i Jesosy, mijerin'ny mpianany izay gaga no fampianarana izy. Hitantsika izany ao Mateo toko 7:5-20 sy 20. Ijery tamin'ny pahatezerana sy alahelo an'ireo mpitondra fivavahana jiosy izay tsy mba nanana antra izy. Hitantsika izany ao Marka toko 7:5. Mijery tamin'ny mpitiavana an'ilay zatovo izay naniry anana fiainana mandrakizay izy. Ao Marka ihany koa izany ka toko 10:20. Mijery amin'ny Petera mpianany izay nanda azy izy. Araka izany dia tamin'ny alalan'ny fijeriny no nisy fandraisany tamin'ireo manodidina azy ary dia nakasitraka ny fony izy ireny izy ary nanohina ny eritreriny satria tia azy sy nanaja azy. Ary nondraisiny tamin'ny maha-olona azy araka ny fahamendrehany sy ny andraikiny izy ireny. Isika ihany koa ry havana dia maniry ny mba hiantefan'ny fijerin'i Jesosy. Ao kanefa ho fantatsika
fa te aneo ny tenany amintsika akaiky dia akaiky tokoa tahaka ny mbola maty ety an-tany i Jesosy. Ary amin'ny alalan'ny teniny no aneo ny heriny mba ho tsapany fisainantsika ny fitiavany mba hanome antsika fahatokiana sy fanantenana. Koa raha maniry te hifanena amin'ny fijerin'Andriamanitra ilay vonina hiaro antsika ary isika dia aoka mamaky ny Baiboly ampahavononana sy ambavaka fa ho tsapantsika amin'izay ny fanatrehany sy ny fahefany, ary indrindra amin'ny alalan'ny famakiana ny Baiboly ihany koa no hitoerantsika eo aniran'ilay mpiandry sy mpitahiry ny fanahintsika. Koa dia anjarantsika kosa ary amin'izany no manondrika ampanetretena ny fijerintsika izay manambara ny fanekentsika hibebaka sy ino. Tsy misy lehibe noho ny fanatrehan'ny tompo ry havana. Tsaroa fa ny fijerin'ny tompo no mampitomany an'i Petera izay nanda azy, saingy ranomasom-pamonjena ny azy, satria nanambara fibebahana marina araka ny lazain'ny Lioka hoe ary dia nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Aokary isika ry havana mba hanaiky ho dinihany fijerin'i Jesosy tahaka ny an'i Petera, fa izy ingeno efa nilaza hoe fa ho jeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy. Ho jeren'ny masoko izy satria efa niveriny eo aniran'ilay mpiandry sy mpitandrina ny fanahiko. Ho jeren'ny masoko izy ka hoentiko hitoetra eo anilako mandrakizay ao an'ny lapany iray. Amen. Ivavaka sika tompoko. Dia raha Lazara voninahitra Jesosy no atolotra ianao hatrany, dia anao ilay Andriamanitra tsy mitsahatra fa mikaroka anay naiza misy anay. Fantatrao tsara mihitsy fa satrinay arainge no hita anao isanandro nefa Satana no miezaka manakona anay ka tsy ahitanay anao. Ary indrindra tomanakona tsy ahitanao ny tavanay, ary indrindra no baikinao esory manoloana ny tavako tsy hitan'ny masoko ny fahotanareo. Ary zany angatanay aminao androany maraina Jesosy, satrinay dia satrinay ho jerenao amin'izay rehetra lalakaly anay tsirairay aby. Anehoanao foana fa anatanteraka fitahianao anay ianao, ary anamarina ny teninao fa zanakao asan'ny tananao te ho raisinao adidy. Atoko manananao lalandava izay Jesosy, ary mametraka ny tsirairay eo ampelantananao mba ho rakofanao ny fahasoavanao ka namarinanao ny teninao teo tokoa, fa ho jeren'ny masonao izay ka soavinao amin'izay lalakaly anay. Na inona raka sain'ny zanakao androany amakivaky izao tontolo izao izy eo amin'ny fiainany miaraka amin'izay tilisa hamariny foany fa zanakao reny, ka ho tahinao sy ho kolokoloinao satria ho jeren'ny masonao. Ary tonoiny aminazy tsirairay aby hitondra amin'ny masonao ka hitenenanao hoe na dia mandra-pahantotra ho aza dia tsy miova aho. Ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Eny izao no hitondra sy hanafaka anareo. Omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fataperana izao tontolo izao. Atolotra ianao ndera sy ny antsara ny voninahitra Jesosy. Mankasitraka feno fanahy masino. Aleluia. Amen.